fa nitondra taratasy fanairana ho an'ireo ministera amin'izay dingana tokony tanterahan'izy ireo amin'ny fandaminana ny fiainam-bahoaka sy ny andraikitra izay tokony ho raisin'ny ministera ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin'ilay antsoina hoe société civile en action fanazavana vetrany ary. Ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny ministera voalohany izay nirosondreo fiarahamonim-pirenena na ny société civile en action izay ivondronan'ny fikambanana samihafa miisa 20. Ny antondehan'izy ireo dia ny hitondra taratasy fanairana ho an'ny ministera ny amin'ny fanamby izay napetraky ny filohan'ny repoblika mahakasika ny tsy tokony handoavana sara-pidirana ho an'ny mpianatra malagasy. Natongavan'ireny société civile en action fikambanana eo amin'ny 20 maheriteo ireny zany dia hoe hiangavy amin'ny ministry ny fampianarana ny anafoanana ny fandoavana sara-pidirana any ampianarana satria fatatsika fa ny fahefan'ny vidin'ny malagasy dia ambany tokoa ary zay ny antom-piarahany mpiarany zolim-panjifa amin'ny société civile en action. Faharoa ao anaty lalam-panorenana article 24 dia tokony anana fampianarana amin'ny fanjakana maimaim-poana ary hipromouvoir prisika an'izany amin'ny fanjakana nefa hatramin'izao zany tsy tanteraka. Fahatelo promesse présidentielle tsy siny fampidirana ny mpianatra tsy misy sara-pidirana amin'ny fitaom-pianarana manaraka. Iangaviana zany anatanterana izany. Faefatra dia atsarao arak'izany ny fari-piainan'ny voaka malagasy manomboka izao mitadiava lalam-bola na fomba fijery na politika vaovao ohatra ny raisiny namana mpaitoekarena ny atao hoe FMI zany hoe fahefa-mividy izao dia izao ho an'ny malagasy. Manome 27 ora ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena arak'izany ny société civile en action mba hanatanterahana ny asa mifandraika ny fangatahan'izy ireo. Hetsika amin'ny maha-olom-pirenena no tanterahina hoy ireo mpitarika ny société civile en action raha tsy voavaly izany fitakiana ataon'izy ireo izany ary izany dia tsy tokony hafangaro amin'ny resaka fanonganam-panjakana.